Akavarina trandray teo plasy teo vavy no tsy dia natokantranonao amin'izao alahady alina izao fa 10 volana May taona 2024 sy roa arivo. Ny fandarana mahery no mitsidika ny tokantranonao amin'izao ariva izao ary atolotra antsika ny arahaba asaina mpanazantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ibantoerana amin'ity ariva ity ny tontolon'ny baolina kitra resahantsika misimisy izay mandritra ny fandaharana. Oetindrindra itsika manomboka ny fanadihadiana voalohany ary amin'ity ariva ity dia totosa androany tolakandro tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina sy tany amin'ny kianja Arabe Mananjara Mahajanga ny dingan'ny ampahivadalana amin'ny fiadina ny amboaran'ny Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar. Fantatra ary zao fa ireo ekipa efatra tonga amin'ny dingan'ny manasadalana dia ny USK Foot, ny Fossa Junior avy any Boeny, ireo ny tafavoaka tetsy Mahamasina. Tany Mahajanga kosa dia afaka ny Ajesaya sy ny Knapsa Itasy izany. Ireo zany no ekipa efatra hiatrika izay dingan'ny manasadalana eo amin'ny fiadina ny Telma Coupe de Madagascar izay fitiny namana zakinao amintsika ny vokadalao tamin'ireo kianja roa ireo. Ny ekipan'ny USK Foot Analamanga, Fossa Junior Elite Boeny, Ajesaya Bonglava, Knapsa Sport Itasy no tafita hiatrika ny manasadalana fiadinan'ny Amboara Nasionaly ataranja baolina kitra na ny Telma Coupe de Madagascar. Zany dia fantatra tao rin'ny dingan'ny ampahivadalana natao tetsy amin'ny kianja Mahamasina sy tany Mahajanga androany tolakandro. Tetsy amin'ny kianja Mahamasina aloha dia efa tao rin'ny fandakana tir au but efatra no roa vao tafita any amin'izany dingan'ny manasadalana zany ny ekipan'ny USK Foot nanoloana ny ekipan'ny Costem Atsimo Andrevana. Nisaraka ady sahala telo moa rotota atao anatin'ny 20 minitra. Nitarika nisatrany ny ekipan'ny commune Antananarivo Renivohitra tamin'ny alalan'ny baolina tafiditra Blanc Arabi Arnaud asaingy notratrarin'ny Costem foana. Tsy arakaraky ny eritreretan'ny maro azy ho ekipa madinika fa dia nampiseho ny fahaiza-manaony sy nanohatra hatramin'ny farany ity ekipa tompon-daka lefitry ny Ligue Atsimo Andrefana ity. Narak'izay dia resin'ny ekipa Fossa Junior Elite Boeny tamin'ny sarono ray ny ekipan'ny AS Jet Mada Itasy teo amin'ny kianja Mahamasina ihany. Ny AS Jet Mada nefa nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny iva teo amin'ny minitra 5:30. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanova tetikady ny ekipan'ny Boeny ka nanamafy ny fanafiana nataony. Minitra 7:20 nahazo penalty ny Fossa Junior Elite rehefa nanao fahadisoana tamin'ny sambatra ijoma ampian'ny tsatokazon'ny AS Jet Mada. Penalty izay tafiditra Badio kapiteny Somatsara. Telo minitra taorin'izay dia anapiditra amin'ny baolina faharoa ny batan'ny Fossa Junior Elite ny fandresena ifetra. Atsikaritra fa somary mafimafy ihany ny fifandonana ateo amin'ity lalao faharoa ity.
Atany Mahajanga indray dia aresiny Jesaya Bonglava atamin'ny satelo noray ny ekipan'ny LGK Plus Analamanga zay tompon'ny anaram-boninahitra farany. Mariana fefa tany amin'ny fanalava-potoana no zahonin'ny Jesaya ny fandresena tamin'ity lalao ity. Ny LGK Plus anefa nanokatra nisa tao amin'ny fizara-potoana voalohany tamin'ity fionana tany Mahajanga ity. Nosalain'ny Jesaya izany ny alohan'ny 90 minitra ka tsy maintsy noroso tamin'ny fanalava-potoana. Ary farany dia aresin'ny Knapsa Sporitas tamin'ny saronoatra ny ekipan'ny CFFA Analamanga. Ny 20 meo avy zao moa no anaovana ny Manasadalana. Ny Fosa Junior Elita sy ny Uska Foot dia ifandona eo amin'ny kianja Mahamasina. Rano Mahajanga no ionany Jesaya sy ny Knapsa Sport. Ny Rojona kosa no anaovana ny famaranana goavana amin'ity Telma Coupe de Madagascar ity.